dia anao inona fotsiny izany anao sakafona efa nyteneko an'lahy moa hoe efa sabotsy sy raha tsisy sakafo aty tsy azoko dia ahoana ty zany dina ty nikalohaniko amin'izany dia hoaiza zany za tsy maintsy mahandro zany ianao aloha fa tsy ataony bebe amin'izaniza indrivy ataly za vita taran'izany teninao nakia andeha angataka fanampianany amin'ny vikia fa tehiko aty amin'ny baolina maninona tsara efa hoe tsy haiko aka ela koa zany sao ary satria tsy fantatra indria dia aloha zay hitondrako andry fotsiny ke dia inona zany lesona atao alabenina anao sakafo nandrehatra n'izany afo zany ary mbola tsy natao lahy koroniko voniditra aviany ako tonga dia esoesy teny be taky ninony tiananao faniako fa hoe ahoana ke tena hoe tsy rarahiko sony mahay matsimo any anay sy ny sisa iny zany tena atondianareo sao dia misy olana re fa zany hoe misy olana foana zany isaky ny hoe tonga aty zay dia misy olana atre fa ngainao tsy andro sakafo sa ianao tsy mahay mampirehatra afo andrekako dia manina nefa zao zany fa ngamo olona rehetra trao mahay mandrehatra afo tena lasa ny saiko ry bolita marine ao bandy avay za renao ty manaona ty hoanina ty anatra amin'izay tsy natoerana anay zay eny efa ame tsaratsara ihany aloha mba efa manomboka mivoaboaka izy zao zany efa mananamandreny izy any dia karaka amin'ireny foana izy karaha kosa izy zany vaovao zany teny hoe hatramin'ny za zany ohatra ny hoe tatoato lasa délaissé hatramin'le raha le amin'ny lohanina raiky sy lohanina ataontsika loaka re eny e fa tsika ny anankitelo ny atao trano e akoho anankiray e dia efa ampy atsika dia manena akoho anankiroa ny ampitondrainao anazy ka ny anankiray amena amin'ny bolidako tsika samytsika ihany anay io e sady fomba ny trano koa ane mikorotana e fa zanga moa miteny hoe mikorotana ny tranoko fa tsy fanaram-pomba loatra mihitsy ilay manaraka olona any amin'ny chambre izay ny tena marina ka tsika ny efa fianakaviana anankiray e tsy ianao ihany ve lazan'izany teo hoe tsika efa fianakaviana anankiray dia aza koa misy fianakaviana fampiafahafa zany Madagascar anarakana wazamisana tek sema zara tena fikiri kuma visola sena la sadale tua wangambe kauta pata bike fati quize te ulala like fate lanti quize ti amo te quiero anoro te acuerza ti amo te quiero anoro te acuerza a mí no ya no es love, baby, I'm falling in love. I'm just a fast timba MJ, baby, I'm in love. Make it juicy, ladies, my fat girl, Kelly, Kelly, oh my fat girl, Kelly. Please, baby, follow me, my fat girl, Kelly, fat girl, Kelly, fat girl, Kelly. Please, baby, follow me. My fat girl, Kelly. Kelly. Oh, my fat girl, Kelly. Please, baby, follow me. My fat girl, Kelly. Fat girl, Kelly. Fat girl, baby. Please, baby, follow me.
Madama be Madama be misy bedalandrianaka tsy voaka nga madama be zany fahoana manepa programme ndrindra fizamonoko eto ohatrany tsy zany ka za koa ve molo madama be dia hanana programme zany tsy mivoaka ke ahako ohatrany gaga ihany aho mantsy hoe sabotsy ny andro nefa tsy mivoaka madama efa zatra mahita madama ny mivoaka mantsy rehefa sabotsy dia androany madama tsy mivoaka dia gaga be za mba tsy nandeha ke androany dia madama reo zany miambo-tranoko fa hoe sinareo sy Liliane hivoaka koa nganareo akoatranay sy Liliane zany ary madama be tsy efa tena hoe anepa amin'ny programme nareo akoatranay sy Liliane zany zay momba hoe zay tsy eto ihany ary keo tonga efa lasa mivoaka koa efa lasa niaraka tamin'ny madame Arso izy ay miaraka eny sabotsy tokoa androany dia mba miaraka kay zareo izy roa zay nge nampanontany ana madama hoe nga tsy hivoaka madame na i mademoiselle kely rehefa lasa mivoaka any hitako vao maraina sady amin'izay ohatra mainaka be mihitsy fa za koa Delphine mba tsy mivoaka koa indraindray eny ary madama dia inona zany natao loka fa mbola tsy nandro sakafo mihitsy moa indrity hatramin'izao ka efa hoe andeha hivoaka madama dia mbola tsy nandro ako ay raha mandeha mivoaka zany dia tsy mandro sakafo ndre miandra ny Liliane io dia le rehefa avy mipasika izy dia zay no mitady sakafo fa inona natao ndry zao manao ino ndry tsisy atao dia miandry ny Liliane avy mipasika vao andro sakafo aiza moa ndriny tsy mampijaliany Liliane efa miteny foana zarao roa mitovy ny raharaha fa tsy akinina amin'ndrery ty rehetrarehetra ty ary dia hoe sy dino zao ka so dia bediny madame meto indray dia aleoko tonga dia mandeha zany ndray zany zao ny lamody vaovao ato amin'ity trano ty tsy andrasana vita kory ny tenin'le olona dia tonga dia lasa mandeha ndana ary ndanako toy izy fa tsara vita ve madame andana ho aho dia maninona zao ialany tsy miteny tsony ary ndriko raha tsy miteny tsoniko fa za nge lesy efa niteny foana teo dia tsy hitako tsony izay tenenako fa misy inona Roviana zany tsika sindry ny resaka momba an'le izy resaka ny momba n'inona zany momba an'le momba n'inona ny ty lanontaniana anahy d'habitude tokony le sipa foana ny manontany an'le bandy an'ity resaka momba n'inona indray zany bolida tonga dia teneny fa ela be ka hitandre fanoriko tsika dia d'habitude rehefa avy fanoriko oatra reny dia le vehivavy foana manontany an'le lehilahy hoe miaraka zany tsika dia lehilahy eo mamaly an'le izy manapa-kevitra hoe miaraka na tsy miaraka dia Roviana zany tsika sindry vao isan'izay discussion zay ve zany ve zany dia zay zany dia tsy misy toy ihany tsony zany amiko aloha
Matoatsika selana nanapa-kevitra ny fanoroka dia miaraka izany amiko. Sady tsika selana koa ngetso hoe mamy tamin'iny e. Ka hoe samy tsy tompony tenany. Izay aloha dia marina e. Fa tsara ihany ny fifampiresahana ohatran'izao. Sao dia hoe misy tsy fitovizan-kevitra ohatra. Na koa hoe sao dia maninona aoriana kely eo. Fa maninona angahela? Za indray ve keny anenina? Za rehefa ela be ngely hoanina ny ty-andry e. Fa ndry aloha sao dia ndry manenina e. Tsy manenina ka. Fa tsy haiko tsony lesy a, tsy haiko. Ohatrany hoe manahy kely izany a, ohatrany hoe sao dia tsy mety ary, tsy haiko. Sao aloha hoanina tiako fantatra indray fotsiny fa tsy te hipresy indray amina zavatra ohatr' izany a. Tsy te hipresy indray amin'ny fiarahantsika. Sady tsy hoe hipezy andry koa fa tiako tsapandry fotsiny hoe rehefa mila anandry a dia eo foana, dia rehefa miantso anandry a dia tonga eo a, dia za eo foana. Tena merci beaucoup lesy a. Maninona indray? Mahagaga lesy fa isaky miteny an'izany ialahy hoe za eo foana izany dia tena henoko avy any anatiko mihitsy ny hafanana hoentina. Tena mahatsiaro tsy irery mihitsy manana an'lahy. Faly rehefa mieritreritra ohatran'izany ndray. Madama be, izy zao mandroso e. Za Liliana ihany. Mandroso kely Liliana, ahoana ny indrizay? Tsy zany fa saika an-tany hoe sao dia misy zavatra tadiavina madama. Tsy misy tadiaviko aky fa misaotra andria. Ay, na hoe sao dia manao zavatra madama dia sao dia misy azoko hanampiana. Kosa zao hitany mitsotsotra fotsiny eto am-pandriny izoako. Izay ihany manko ny anontaniako. Misaotra kia. Dia hono madama. Izay. Tsy zany fa efa elaela ihany manko ny asa tato. Dia ahoana izy iny? Saika an-tany hoe dia ahoana re izany? Lazao izay an-tany indri e. Delphine manko ny teny anao hoe farafaratsy noho ny miasa roa volana vao afaka mangataka hoe mivoaka. Fa maninona hono? Tsy haiko fa izany teneny anà madama. Saingy misy zavatra tsy maintsy alehako nefa androany. Dia raha mba mety aminao a, dia mba androany aho mandeha dia rapitsy maraina mody. Koa raha misy zavatra lehendry mainka moa re tsy inona no tokony anakanako an'izany? Fa sady zao koa hoe ny andro efa atoandro e. Mandiana. Fa vita fotoa izay zavatra tonga eo dia miverena araka tsy maraina. Sao dia menimenina ndraika ilay alosoa. Saotra betsaka madama, saotra betsaka. Ahoana sef miantso anà nga olonareo? Fa nanao inona zay? Tsy nanao inona ka? Fataiza fotsiny ato. Mba mandehandeha eraka ny tanàna fotsiny mba tsy sisy atao mihitsy e. Fa ahoana misy raha mansefa ananga? Tsy zany aky fa avy niantsena madama. Ay, dia andeha hanampy anazy amin'izay aho zany, ndraso fa ataoko ary. Tsy zany atao dia ataovako andrika fa jereo mahavidy akoho anakoro izay izy eo. Akoho anankiroa dia to dia vilosana daholo.
Ndray vorozandry ataontsika aloha karapitsa. Zany teny iray zany ataontsika inona no ompiana ve? Tsy ndry koa zany. Tsy ompiana zany akia. Fa atao inona fotsiny zany? Ka tapahany dia foana ny tenako atravelandry teny mihitsy ako. Ndana levo ny anankiray dia tero any bolita. Aterina any bolita? Fa manina aterina any bolita? Tsy mba ataonao karapitsa akia. Fa manina koa zany sefo iny dodo be iny no mena koray be zao. Aza atao azany kizy vomboky sa raha totarako fieritreretandry zany ake tsy zay raha mampiazo ohatr'izao mihitsy any. Ve, eny aro. Dia tonga dia teo zao a. Sady izy koa nge ohatry mbola tsy netsena foana hatramin'izao e. Dia mba ampioky moa izy a. Ampiana ahoana? Mbola ampiana moly anazy ve tsy. Ny antsika raha mbola ataoko zao zany dia ny anazy koa ve tsy raikitra zany sefo a. Dia koa tsy mba azo indramina mihitsy. Lana raha tena fotsiny amin'izao any e. Eny aro koa. Dia teneno izy fa mariky misaoro anazy hoe. Draso fa ampitaiko amin'ny ariny afatra e. Dia izy amin'izy roa zany no omeko anazy. Le kelikely mazava ho azy. Izy ilay olona anankiray fa antsika anankitelo be zao e. Ok ary sefa lasa zany a. Dia ampitaony afatra hoe fisaoro anazy hoe. Eny tompoko voray. Ndry fananinana mihitsy ary ny zazy iny nefa ny ankeo an'rainana izy dia tena miranirana be tsisy ohatran'izany. Ka raha inao inona koa nefa zay mahazo azy e? Ndray fa inona koa tia mahazo anao e? Zao fotsiny any tapoany hevitrao na raha rahiko ny zanakao na avelako tsy ho zavikeliko tsony tsy azoko mihitsy ny hainao ty. Tsy raha rahiko izy mitabataba ohatrandreny indreny ianao lazainao fa hoe madame Catherine angamba mahalala fa tsy anay. Raha rahiko indray izy zao indray lazainao hoe inona nefa ny rarahinao azy. Ka inona koa nefa nampiovivitra anao tampoka teo a? Hatramin'izay teo ianay a tsy nirarahinao izy fa rehefa tsy hotsony anay zay ianao vao mba malala ny fisinay. Fa izy moa teny anao fa tsy niraraha amin'ny ando ahy saingy tsy nasehoko anao fotsiny fisiny zany. Zaza mba nivarotana saka bebe kely ry madame Catherine. Taiza koa ianao raha mianto na fomba fandraisanao azy na fomba firesaka ao aminy mitovy ny ataonao amiko any ny ataonao amin'ny zaza iny hatramin'izay. Ka ndany izy atsoe antanio izy hoe iza ve efa mba nikikika sy nitabataba taminy tato amin'ity trano ity. Nenao mantsy ny zavatra tsapako dia izao ny zavatra eritreretiny sainao forcenao marina avokoa tsy hitany masonao akory dia izany ny teneninao. Eshi Delphina Liliana Delphina Sanareo makaiza tagoana retsy fa tsy maintsy mitabataba foana ve nantsonareo tao amin'ity trano ity vao mba misy apotra e. Alasa izy Liliana. Niantso ny Delphine ianao dia mitady any Liliane ianao efa tonga indray eo Delphine aizy Liliane. Dia manino fa nenao zany tsy maintsy hoe mitady ny Delphine ianao dia mitady ny Liliane koa tsy maintsy tanana efatra mihitsy zany ny ilainao anao ny zavatra ao fa ty raha matoa ty ve zany tsy maintsy miditra amin'ny zavatra tsy tokony hidirany foana e. Liliana 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 netsy ary madame ndry koa retsy ry Delphine tokony navelandry izy aloha tabataba teo inona malindry azy izany. dia manina e fa lasa aiza koa Liliana ry Delphine amin'ity andro efa mitady ho arivo ity.
manontany andrika zany tolozandry mijeran-dramatoa be fotsiny ka nangataka andeha hivoaka izy dia raha pitso maraina ho mihitsy vao miverina dia hivoaka izy fa iza indray zany namela azy nandeha hivoaka iza indray nitoko-kevitra amin'izany dia mbola anontanianao foana ve momba n'izany azoko mihitsy koa hoe manila koa ary le iana mandeha mivoaka tsy mihery ohatr'izany tsy mba malala mihery amiko akory dia inona ny ilaivanao anazy zany ary madamo raha tsisy ilaivanao anahy dia aloha zany dia hanao ny asako ka ndana koa e ndana zao ve raha tsy ndry voatonga Sapata madama, zao voatonga. Petrapetrany tsy mahazo mivoaka e. Ozy izy indray ialosoa? Aka raha i madama ialosoa indray efa kesy izy dia aty amin'ny paosiko e. Zany a. Petrapetrandry. Fala ity delphine ity makamo. Iza ity delphine? Ny raha matomatavo be iny le piasany zareo fa ela be tao. Ve iny e? Fa mila vaniny amindringa. Tahaka ny isan'andro ela zay fa zaho mila 19. Marina ihany ange zany e. Zany ve moki dia ho diso. Zany nge tsy miteny hoe diso e. Fa taiza teto ambony tany izy tsy nahita an'izany hoe piasa solelaka amin'ny patron. Ary sao dia mba manao double jeu koa ary tindrity raha zany. Sanatria koa zany ry madama. Ay, tsara zany. Sady reny efa niteneniko andrireno raha ialosoa zany efa azo boboky kely sisa dia horodana tanteraka ny amin'iny fa jereo ndry tsara anay. Dia sûr amin'izany ve ianao ry madama? Sûr amin'izany ako. Sady tsisy zavatra adoria zany angeky e. Fa raha ny zavatra feniny rehetrarehetra aloha no mipoaka eo. Tsy te ahita. Tsy vita ny 5 taona fa tena migadra mandra-pahafatiny tena marina e. Dia nao mahafantatra an'izany hoe zany tsy atahorana hidoboka iaraka aminy. Ka eo indrindry tsika izao Liliane. Zany ange ny tena nandefasako andrio koa raha tsy fantatry indri e. Anara-maso any alosoa dia hijery ny fotoana hoe aiza ho aiza ny ahafahantsika mamadika ny resaka rehetrarehetra hoe tsy fidiny anahy na fantatra ny tsy ambaratelo ny rehetrarehetra dia miferany tsy ilaza amin'izana amin'iza fa milena seny izay le izy izay. Ay ve! Hevitra mety koa zany a. Fa tena marina velo fa tena efa matoky andry izy e. Eno efa mahita rirany kely any aminy. Zany a. Tsara kosa aloha zany e. Tena bravo ndry. Fa ahoana aloha no nataondry e. Tsy sarotra ka izy raha teo efa tsy tiany delphine sy madama be dia mila nama vao niditra tao dia solelaka tamy fa tonga dia tiany be mihitsy. Bravo ndry. Tena bravo arabaina retsy arabaina. Fa hono ary ny fony madama be ve zany tena tsy azo ndry mihitsy e. Tena raha madama be aloha tena aleo ilama. Iny tena olona olona manino. Tsy haritra be mandray biriby an'iny
Remanana am'le hoe fahanitra fa sady efa zatra ny eny e, sarotra be ny mandrebidreby anazy. Eny e, fa tsy dia izany koa ange, tsy ho amin'ny madama be mihitsy ny anyrahako andreo fa momba ny alosoa. Any any mantsy ny vola no mikararana. Fa na zany ara Liliana, mila mailo ndry ao a. Mila mailo ndry sao dia ho kobo ny madama be eo daholo ny zavatra ataontsika rehetrarehetra. Izay vao ho loza hifatratra aty amintsika indray ny adalany alosoa rehetrarehetra. Dia efa mampitandrina ndry mihitsy aho izay. Ka mazava be nge zany ry madama. Mailo foana ako. Tsara izany e, fa hono a, oviana aloha izany ndry io mody. Rapitso maraina ihany ny amody ka. Eny ariko, fa aza tany ndry rehefa mody ihany a. Izany mantsy ny zavatra tsy tia mpampiasa indrindra rehefa hoe mivoaka io ndry ka mody tara. Izay aloha dia marina e. Rapitso amody izany. Tao vita sasa vilia. Ampindringa? Ie. Andao ampio mihitsy aloha ary izany. Andao ary. Avy niresaka tamin'ny toa. Dia ahoana moa maninona ho miando? Tena tsy azoko mihitsy ny zavatra tia nitenenina anahy, tena tsy zavatra azo. Fa inona no fampiresahanareo tao inony? Ohatrany hoe malahelo any Anay nefa ohatrany toa mivadika anday le resaka ohatrany resaka bolida tena. Malahelo any Anay? Zany oa, malahelo any Anay hono izy. Izy koa moa rehefa miresaka iny ditany mama ihany tena manao resaka tsy hita hoe inona tsy tena miresaka aminy. Eny, fa na dia izany azy. Rehefa mba mihaino tsara azy ihany a, mba misy azo raisina ihany aloha ny zavatra resahany. Fa maninona ho ny bolida? Tsy azoko koa, tena tsy azoko. Tsisy zavatra azoko mihitsy zavatra resahany. Ka ianao anie izany mba niresaka taminy ihany nefa tsy nenonao tsara izy. Izay no mahavoanareo lehilahy tony a. Tsy marina kosa izany, inona ny diran'ny lehilahy amin'izany? Ka izany ko. Rehefa miresaka aminareo a, ny ampahefany ihany no henonareo. Zavatra tsy marina mihitsy izany miteneninao izany e. Eny rarako. Izay izany dia eny ary, tsy marina izany. Fa tamama ihany rehefa miresaka amin'ny miando tena somary ohatrany tena manahirana be izany hoe inona zavatra tianao tenena fa mba zao mba fiangaviana ka nga. Hoanina raha mba imama mba miresaka mba miresaka moramora. Fa maninona ny zava-tsy nivadinao? Fa moa raha tsy tonga dia mitratrevadreva kotsy nareo rehefa mba resahany. Eritrereto aho hoe iarisoa ny andeha resaka aminy eo. Iarisoa tonga dia mivatrafatra miresaka aminy eo dia inona ny zavatra ao avaliny tsy voa mihitsy ahita valy teny. Fa ianao mba mpananatra anazy. Dia moa raha mba miditra moramora anao dia mba hainao ny miresaka amin'ny moramora ao dia sa hoanao sisy tsy haiko. Eny ary, fa tsy zao a. Le efa miandro moviana koa e. Vao eo no niteny taminao. Milina fahaizana na miresaka amin'ny zanakao iny. Alao ara-pitsy miresaka aminy. Malaladalak'iny ahako a. Sady ohatrany falapalaka koa zany fa ho an'ny chambre. Merci d'avance, maman chérie. Bolida! Bolida! Awa, sangato. Manao inaty izany ianao? Anao ny afaka ataoko akeo ohatrany matory. Fa misy inona ake? Ake tena misy kaly ihany le vavakely a. Ohatrany may kosa zaniko. Ie, nasainy sakafo nakako tatsity. Atoko zany mandainga ihany. Fa mandainga ahoana izy? Kizany Teneny anà. Za miteny anao hoe rehefa kely ozy izy samy mikaratsaka ny sakafo haniny mpiasa. Dia za rehefa kivy be mihitsy hoe mbola hivoaka ivelany aza zao hitady laoka, mbola handro sakafo.
ve zany tena marina zany ka tsy nanainga izy. Soarindreo izao mbola mitondra sakafo hariva ho anako. Aty nge sakafo mbola manta e, dia mbola tsy maintsy andrahoiny lahy. Ho fisaorana ny lahy fotsiny tsy ozy izy sefo dia manaraka lahy miantsena sady mahandro zaniko. Fina tsy magnino zany. Dia inona kina? Ohatray inahoana akoho tiako. Tsy akoho zao isoriana nga ina. Zao zavatra folofoloana be ohatriny sa pelipelika be eo akoho ary. Fa tsy akoho ahoana ary ty e. Elanga mbola tsy nahita akoho mihitsy fa bandy avaiza ary tony. Tena isoriny boky sa isoriny fa tsy tian'iny a. Zao avy eo zavatra biby be ohatry zao hoe neterinareo ty kosany. Rekako akoho lesy ty sao dia veriny lafa poulet de chair daholo ihany akoho mbola very ty. Hoentony iny boky sa isori any. Dia midina aloha teo ka vilo. Elalanga akoho ty hoa. Tena Sao azy mizanao zany soa ka. raha ianao kosa nge nahita paozinao teo tena manapatsinay. Fa ianao hoe zany tsy afaka mba micomprendre mihitsy zany mbola tsy ary nahita akoho biby velona be ohatriny miaraka mivolovolo be ohatriny io e. Ianao le mbola tsy nahita akoho nge keko e. Fa le ianao nitsoka be iny tena ohatry hoe sy mpa nahita voalavo re. Voalavo? Aiza zany? Voalavo iny ne ohatra sy mpa mahita voalavo mba mihaino tsara ka. Dia anao ina zany ianao io? Anao ina hoana re? Ka io biby io masaka fotsiny amin'izao? Akoho io fa tsy biby. Dia manarano zany ianao. Rano? Atao ina rano? Fandrahoinao miaraka amin'ny volony nga le akoho. Ka tsy nandrako. Zava ho azy fa tsy maintsy volosana io zaniko. Dia ohatra ahoana ary manao anazy e? Mamola iny ve? Ie. Inona ary zany? Fihinana indray e? Ka ohatrany ataonao namin'ny fotoana io mbola eo foana. Mila mampangotraka rano mihitsy e lahy. Dia rehefa mafana le rano rehefa avy mangotraka le rano dia izay ny amolosany lahy anazy. Fa anao inona ihany e lahy e? Fa anao inona hoana ko ary? Dia mafana rano zaniko. Dia ampirehitra fo zao. Na mieritreritra? Fa mieritreritra hoana koa e? Ka io lahy fimpiriny teny hoe dia andro an'ity akoho ty nefa lahy mbola eo ihany ady ny firy izay. Fa ndre ve aloha nampianasa tsy aloha e? Ngataka amin'ny fanampiako ihany ndao. Catherine, nakuanao sisi nini andeas navao tsisy mafinaritra tsy miova mihitsy ny anao mafinaritra be ny mijery anao misaotra riva toko tsika mitany manamoana ny vavaony anaiky araka ny teniko amizay malatsi mbola miandry zany tahony maherezy ka tsy maintsy iseho ihany ny marina rehetrarehetra dia ho hitatsika izy zay mihitsy anenareo azy hoe mety misy vaovao ohatra marimarikelikely hoe ianao zany ohatra deradraraka ohatra hoe misy zavatra tianao lazaina fa azo avy amandreo moa izy eny marina mihitsy zany tena miasa be mihitsy ny saiko madame Catherine. Efa saika tsy tena ty resaka ty ihany kanefa tsy maintsy voasako
aminao ihany le izy satria hitanao kasika ny ampiasany problème isanandro ampiasany di tena marina ianao mba azo fizarana le izy dia miteny a maray aman'renanao tsy haiko fa ohatra mizavatra tsy milamina ampiasanao mikasika madame volony tatro madame volony la mpanafatrano ye madame volony la mpanafatrano hitanao misy ohatra tsy milamina teo aloha zany any dia mieritreritra hoe tsy nino tena marina tsy nino kanefany a rehefa fandriako izy hitanao taobrao misy dosie napetrako dia gaga be a fantalisy rehefa aveo mahagaga anaty izy zao a tany ambrao madame nadiala izy napetrako dia mahagaga hoe ahoana nafatarany an'izany dia tantaratara resaka ohatrany tsy mazava mihitsy ny amiko le zavatra ataony amin'ny resaka fangalangalarana kely sy nohatran'izay tsy kely a kaono a nandray mesure tamin'izany efa niresaka tamin'ny jainy sa mesure an'iraisiko aloha zany dia mesure mamaly ihany mba azahoako ny miaro ny tenako za hitanao lehibe ihany madame Catherine ka aleoko miaro tena amin'izay zavatra izay ny resaka taminy aloha mbola tsy niresaka fa araky ny eritreritro tena ilaina ve niresaka aminy raha iza aloha ianao a zao matsingeky ny toeram-piasana ohatrany hoe fianakaviana rahany ilaina zany ny fampiresana ao zavatra miseho rehetrarehetra ao amin'ireo orinazy io ny tiako lazaina anao dia izao raha iza zao miteny an'izany any aminy ohatrany hoe enao betabotianiko tsy tiako za zavatra manaratsy ianao zany za koa ohatrany hoe miditra amin'ny zavatra miasany any tsy tiako koa zay zavatra zay donc solution ianao resaka aminy hoe misy an'izao zay ahoana efa nandray mesure an'izao ihany tonga koa ny ianao dia dévancenao zany dia nandray mesure ianao efa nanao an'izao ihany mety mola izy de izy eo oui ok tsy mety mola izy dia karoka solution afatra eny ary sotraka be madame Catherine dia mialatsiny be dia be afa ny tianarabe anao sakana fa zarako ary nahitanao efa ketriketrika ela be mantsy ny lohako hoe rovina ary any mba afaka miresaka aminao makasitraka indrindra dia bon journée a maninona moa ianao raha ohatra ka hoe te hiresaka tamiko ianao zao inona mampisakana anao sy nangataka prémission kely ve mba hitady a madame Catherine na iza mihitsy rehefa makany ireny dia ka satria hitanao efa eo ny olana mikasika any anay a tsy te hanampy an'izany a fa dia nijery ny endrika aho a miramirana be ianao dia nararotiko tao anatin'izay mety ve mankasitraka indrindra madame Catherine rahasoanao a bon journée madame eny ary tolaka izany ihany koa arafanao andeha lo satria anao rahaso be a Oui. Malalo. C'est bien, on a qui? Fa on a qui? Fa ona koa e. Fa za ve zany dia tsy mba afaka makaty ambrao anao tsony mihitsy. Fa nisy ny tena an'izany koa ny tio e. Ataitra fotsiny e. Dia piasa be ngay ala. Oh. Tsy piasa. Hita fa piasa dia mody manday io indray. Juste andeha hanatitra ny reto atsy amin'ny rafy sy ny service comptable fotsiny akia dia afaka miaraka misakafo tsy desindry raha mety amindreny. Mety zany ka. Mety amindreny. Tiako zany ndanay ianary. Alona anao signature amty fotsiny azy. Sady zany efa nona be mihitsy. Nona sady. Nona be a. Dia izao a. Rehefa mandalo ao madame Nadiala dia mba asevy makaty izy dia asevy hitondra amin'ny kafe kely a. Ok. Vetivety fotsiny akia anatitra amin'ny tiany amin'ny rafy vetivety fotsiny sy ny service comptable. Io. Azafady madame, misy mitady kafe hony.
apetrao iny dia diova ny farany. Manjamajy madama zany androany e. Oso! Ary matevina be izy zany a. Nefa sao dia mba vola madinika. Jereo e, ina tsy jerevandry azy. Zay mihitsy ane hoe rehetra fozam-pandrity e. Tsy mandisy fanantenarana mihitsy. Dia akombony amin'izay ny vava. Raha ny amin'iny aza matahotra ianao. Rehefa voky tsara io dia mikombona foana. Amboariko ve ny kafe anao madame? Avelao eo. Ay, mazotoa ary. Ahoana mandeha mianatra ry zavaolahy? Mandeha tsara ny anaka. Tsara zany. Tsy zany mantsy zavaolahy fa tsy tokony vary indremay any tsika efa misy fotoana ihany fifotoana ihany ny asantsika. Ay, efa iny efa rakenka dia efa hitanay tao anaty planina daholo zany. Misy zavatra ilainy sefo nga? Ka. Tsisy neny na adamodomo stress ohatran'io moa e. Ka matetika moa koa rehefa ohatrany hoe ny lehibe mitady majinika ohatrao dia matetika misy olana foana amin'ilay mpiasa dia mila mailimay any aloha. Zay koa aloha zavatra hengo. Ay, tsy zany mantsy le bolida fa sika resaka amin'ny lahy mihitsy io. Misy olana nga chef? Misy tsy mety nga fomba fiasako sa hoe? Non ka tsy hoe zany. Fa mananeritreritra hoe ilàna asaiko hitazony ny stock magasin-tsika. Manino izy chef? Ohatra ny kilalao-njaza mantsy ny nanaovana ny cantine. Donc migerer société zany tokony vitanao anatin'ny rampimasy zany. Mazava ho azy nefa tombokely ny bonus e. Zany hoe tsy betsaka aloha. Fa arakaraka an'io e. Tsy tia langa? Lisy tsy hoe tsy tiako chef fa tsy hoe sady tsy amin'ny karama koa ny mampisalasala anao. Fa inona? Iza moa ny gérer-ny stock taloha hatramin'izay? Zany gérer-ny stock. Ka zay mihitsy manko any.
sao dia hoe salovana ny asan'ny sasany fotsiny sady zanga eta teoriana vao tonga e sao dia hafahafa be makany be hoe zany reny lasa izy le stock après makamalanga zany ry toky la raha miklay foana hatrany ve tamin'ny fotoana anaovana motera tsy mampindy anazy ka ay ataontsika ary hijery an'le stock dahora Madagascar anaraka nawaza misy anao tsy haiko zay mazara teo anao fikiriko mafisolase anao lasa taleto angambe kauta batabaiko fatiko izy de ulalalalaiko fatelo antiko izy ti amo te quiero anoro te acuerdas ti amo te quiero anoro te acuerdas Amino ya no zanu love, baby, I'm falling in love. I'm just a fast timba MJ, baby, I'm in love. Make it juicy, ladies, my fat girl, Kelly, Kelly, oh my fat girl, Kelly. Please, baby, follow me, my fat girl, Kelly, fat girl, Kelly, fat girl, Benji. Please baby follow me Fainan matungande tikeli Nufata mfamindra kusnifteni Teko Zananga lewe dia Zabi sa rupiaru aminao Tavela kumisi mikiti kaya now Za I'm now and now You are my only love Za tiano te quiero Anaro te acuerdas Za tiano te quiero Anoro te acuerdas